Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny zava-misy raha amin'izao fotoana izao dia miova tanteraka aloha zany ny mandrafitra ny toetr'ny androntsika satria dia misy fikorontanana indray any ambony sakamaso izay mandalo ny habakabaky ny Madagasikara ho an'ny rapitsa indrindra vokatray dia miandry orana tandrifitaona meteoraikototsika ho an'ny voatany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara ary koa ny any amin'ny ilany andrefany anosy mety hisy ny avandra ao anatin'izay amina faritra sasany eto voatany voakasika an'izany ny faritra Analamanga, ny faritra Itasy, Vakinankaratra ary ny faritra Moromanefy sy Mahatsiatra Ambony ary koa mety hita hatrany amin'ny ilany atsinanan'ny voatany izay ny afitan'ny faritra Vadivavy, ny afitan'ny faritra Fitonany ary koa ny tapany atsimo amin'ny faritra Laotra Mangoro. Ireo zany mety hiaina amin'izay avandra izay ho an'ny rapitsa. Ny maripana dia mety hisy fiakarana ihany koa ho an'ny rapitsa izay fa manomboka ny alarobia dia miverina amin'ny ataontsika hoe volinandro mahazatra indray aloha zany ny toetry ny andro eto Madagasikara ary amin'ny ankapobeny aloha zany ny any amin'ny morotsiraka atsinanana no mety hiainan'ny tandrifitaona mandalo amin'ny faraparan'ny herinandro anoany zany. Ny maripana ihany koa amin'izay faraparan'ny herinandro izay dia mety hisy fidinana kely indray aloha zany ho an'ny voatany sy ny morotsiraka atsinanany anosy iray manontolo ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia mandraondraona ny andro aloha zany izay mety araina tandrifitaona ho an'ny faritry melaky sy ny faritry Ivoeny ary ny ilany andrefana amin'ny faritry Bongolava mety ahitana an'izay ihany koa ny morotsiraky faritry Sofia sy ny any amin'ny morotsiraka ho an'ny atsinanan'ny Madagasikara sy ny any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanan'ny nosy iny mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny ilany atsinanan'ny faritry Mahatsiatra Ambony, faritry Vakinankaratra sy Moronmania. Ny ambiny kosa dia ifandimbiasany raona sy ny masoandro ho an'ny rapiso tolakandro misy ny tandrifitaona izay mety araikotroka ho an'ny faritry Melaky, ny any amin'ny faritry Bongolava sy ny any amin'ny faritry Ivoeny ary ny ilany andrefany faritra Moronmania ary koa ny any amin'ny faritra Iorombe mitatra hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana izay ary averina indray fa mety hisy ny avandra amin'izay orana tandrifitaona raikoto izay ho an'ny faritra Analamanga, Itasy, ny any amin'ny faritra Vakinankaratra, ny ilany atsinanana amin'ny faritra Moronmania sy Mahatsiatra Ambony ary ny atanin'ny faritra Vadivavy, Fitonany, ny tapany atsimo amin'ny faritra Laotra Mangoro manakaiky ny distrikany Moramanga any izany. Ny orana tandrifitaona ihany koa dia mety hitoetra any amin'ny atanin'ny faritra atsimo andrefana sy ny atanin'ny faritry Melaky ary koa ny morotsiraky ny faritry Sofia mandraona ny andro ny faritra Analanjorofo sy ny any amin'ny faritry Sofia ny indrindra zany tapany atsimo amin'ny faritry Sofia ny ambony kosa dia maina aloha zany ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 5 degré Celsius ny maripana ho an'ny voatany raha ny ambony indrindra 9 ka hatramin'ny 7 degré Celsius kosa ny morotsiraka atsinanany anosy iny ary 20 ka hatramin'ny 2.30 ary mety hatratratra any amin'ny 2.30 degré Celsius moa zay ho an'ny morotsiraka voany andrefana sy ny tapany atsimo andrefana raha toka 13 degré Celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny ho an'ny andron'ny alarobia manomboka miverina maina aloha zany amin'ny ankapobeny ny toetry ny andro na ny andro eto Madagasikara ankoatry ny morotsiraka voany atsinanana izay mety mbola hisy tandrifitaona mandalo mandraondraona ihany koa ny andro ary mety araina tandrifitaona ny takariva any amin'ny faritry Melaky sy ny ilany andrefana amin'ny faritry Bongolava ary koa ny manakaikaiky ny distrikany ny Androvazo. Ny ambiny kosa dia mifandimbiasany raona sy ny masoandro ny maripana vinavina amin'izay androny alarobia izay misy fidinana 14 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny voatany 14 ka hatramin'ny 19 degré Celsius ihany koa ny morotsiraka voany atsinanana sy ny any atsimo atsinanana fa tafiakatra 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius izay any amin'ny tendrony avaratra atsinanan'ny Madagasikara tombanana hatrany amin'ny 19 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika any Maivatanana amin'izay androny alarobia izay ho an'ny alakamisy maranantsika azy mbola mipetraka hatrany aloha zany ny tandrifitaona ho an'ny morotsiraka atsimo atsinanany anosy iny mety mahazo vahana kely indray ny tsioka atsimo ary ny tapakandro hariva dia mety hisy ny raona izay mety araina herika ho an'ny ilany atsinanany faritry Mahatsiatra Ambony sy ny any amin'ny faritry Iorombe ary koa ny any amin'ny faritra Anosy mbola mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara. Ny ambiny dia maina tanteraka ny maripana vinavina amin'izay alakamisy izay tafidina 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary mety midina hatrany amin'ny 20 degré Celsius ihany koa ny ambany indrindra ho an'ny voatany. Ny morotsiraka atsinanana tsy dia misy ny fivanagoavana manodidina ny 15 degré Celsius izay ho an'ny morotsiraka atsinanana ary ny any amin'ny ilany atsimo andrefan'ny Madagasikara ihany koa mety ahitana fidinana ny maripana
ambony indrindra amin'izay androny alakamisy izay ny maripana ambony indrindra andrasana kosa amin'ny alakamisy dia manodidina ny 5 degré celsius any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny hatrany no ahitantsika an'izay maripana ambony indrindra izay ny meteo tamin'ity an'io ty ara-piziray fotoana manaraka teny.